Nikatina avokoa ny efitrano fianarana rehetra teto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Androany latsinainy fasivy ny volana Oktobra 2024. Sora-baventy mivandravandra no mitseny raha manatona ny sekoly iray milaza ny tsy fianaran'ny mpianatra. Ny sasany amin'izy ireo milaza fa ny fa 14 ny volana Oktobra ho avy izao vao miverina mianatra ny mpianatra. Ny sasany kosa dia milaza fotsiny ny tsy mampianatra ny mpianatra manomboka androany hatramin'ny farany herinandro avy izao. Noho ny fiarovana ny fiparitahan'ny aretina peste no antony tsy mampianatra ireo mpianatra ireo raha ny fanambarany nataon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Dia tapaka zany tamin'izany fivoriana zany fa tsy mianatra ny mpianatra ato anatin'ny Cisco Mahajanga 1. Rena tsara fa ato anatin'ny Cisco Mahajanga 1 no tsy mianatra amin'ny herinandro. Natao zany mba ho herinandro ijerena ny fivoaran'ny aretina raha ohatra mbola misy na efa tsy misy, zany hoe semaine d'observation zany no ilazana azy raha zay no ahafahantsika mandika azy zany hijerena ny fivoaran'ny aretina zay misy eto amintsika Mahajanga. Noho izany aoka tsika ray aman-dreny, ao tsika mpiarabelona eto Mahajanga tsy ho taitaitra raha sanatria ka mahita hoe tsy mianatra ny zanatsika fa noho ny izay fisorohana zay, fiarovana zay no nahatonga n'izao fanapahan-kevitry ny raisin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena zao mba ahafahantsika mitandro mandrakariva zany ny fahasalamana ireo zanakitsika. Samy nanaja ny fanambarana eo avokoa ny sekoly rehetra eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga raha ny zavatra hita. Mikatona ny sekoly ary tsy misy mpianatra hita mandehandeha amin'ireo sekoly ireo. Andrasana araka izany ny fanambarana ataon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mamerina indray ny mpianatra hianatra ary hamonjy ny fianarana tahaka ny andavanandro.